asepy madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. vola valo amby telopolo sy dimanjato sy 2.3 miliara ariary na folo faingoroa tapitrisa euro no nisy namoaka antsokosoko ny ala teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 2.4 sy 1.2 sy 2 tafiditra ao anatin'ilay afera antsoina hoe la lessiveuse africaine i Madagasikara noho ny famotsim-bola sy famoaham-bola tsy ara-dalàna izay. Atoandro teo vao niverina amin'ny laony ny famatsian-tsolika teto an-drenivohitra. Tsy lany akory ny tahirin-tsolika fa tsy nety niakatra ny solika vokatry ny fahasimban'ny paompy raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Niteraka fikorotanana maro izany teo amin'ny asa mandrarahan'ny mponina. Natao fanadihadiana androany ny mpandraraha Mamra Vatomanga ity farany izay voaroroy amin'ny resaka kolikoly sy bois de rose ka nanakanana azy sy hivoaka ny Madagasikara. Resabe ihany koa androany ny momba ny hoe misy filoham-panjakana malagasy teo aloha enjehiny fitsarana iraisam-pirenena. Ary farany, orinasa Allemand no nahazo ny diplôma Guinness taona 4.2 tamin'ny fahaizany mandamina domino miisa 7 sy 2 hetsy. Isan'ny avaka sy naharesy lahatra ny mpitsara ny fametrahana ireo domino miisa 7.20 sy 4 alina ka baolina iray no ahavitana mampianjera ny sisa rehetra. Ny andindininy avy hatrany. Média Consulting, Manu Chanao. Vendredi joli au féminin. Cabaret Yarana Boud au Nesca Mélodie Mandiambir Nisma Fitmars Manunkam Sivulal Nitabakil de Aznoresno Média Consulting à Kourjan au Nesca Mélodie Mandiambir si au Nectarakat Tabak. Partenaire CFRH. Partenaire média TV+, Ma TV, Cool TV, RDJ. Sponsor officiel Baulai. Orange. Miamanzan Tutul Miarakam ni Orange. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiarina ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantaro fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara. Findramam-bola tsara lanja, fiahina ny ankohonana. Média Consulting. THB. Manolotra anao. Ny feo sy ny soratra. Fampisehoana iarahana amin'ny dada sy fafa. Ny asapotsy valimasy manomboka amin'ny 3 oratolakandro ao amin'ny Domertea Akorondrano. Ny tapakila dia azonao raisina mialoha ao amin'ny Média Consulting Akorondrano sy Super Musique Analakely. Ny feo sy ny soratra. Iran'ireo hira efa nankafizinao hatramin'izay. Partenaire média TV+, Ma TV, Cool TV, RTA, RDJ. Sponsor officiel THB. Miarahaba tomboky lasy tomboky fafy tonga sao tanatin'ny fampahalam-baovao eto amin'ny Cool TV amin'izao hariva izao ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Vola mitetina 7.3 sy 2.3 sy 3 alina miliara ariary na folo faingoroa tapitrisa euro no nisy namoaka antsokosoko ny ala teto Madagasikara ka malaza ny Frantsa ankehitriny teo anelanelan'ny taona 2.4 sy 1.2 famotsim-bola sy famoaham-bola tsy ara-dalàna tafiditra ao anatin'ilay afera antsoina hoe la lessiveuse africaine ny Madagasikara. Raha izay itorian'ny ONG antsoina hoe Sherpa ny banky BNP Paribas Paris amin'izao fotoan'izao antony fitoriana ny fisian'ny vola anjato ny tapitrisa euro avy aty Afrika tonga any amin'io banky io nefa vola tsy mazava aty amin'ny firenena izay nialan'izany vola izany fanadihadiana. Raha tsy ahivina tamin'ny taona 2.4 sy 3.4 fandefasam-bola tany amin'ny banky Suisse no nanamelohan'ny fitondrana ravalomanana ny Prime Ministra teo aloha Tantely Andrenarivo ka nahatonga ity farany voatery nandeha nialokaloka tany ivelany. Vola 2.3 tapitrisa euro io voalaza fa volam-panjakana mipoitra indrindra raha tahaka izany ankehitriny. Nanomboka ny taona 2.4 hatramin'ny taona 1.2
tamin'ireny fanomboan'ny vanim-potoana tetezamita ireny 7 sy 3 sy 3 miliara ariary tamin'ny alalan'ny taratasym-bola 4 sy 200 no fantatra fanafindra tany Frantsa tao amin'ny kontiny mpandraraha iray any amin'ny banky ny BNP Paribas. Ny nahataitra tamin'ity raharaha ity dia nahafantarana fa io vola be 7 sy 2 sy 3 miliara ariary avy eto Madagasikara io dia mpanelanelana iray izany hoe mpikirakira vola iray ihany no napiditra azy io tany Frantsa hatramin'ny taona 12 sy 20, izany hoe tao anatin'ireny fotoanany vaivay nandritra ny krizy ka nampiantona ny famatsim-bola avy any ivelany ireny. Mifantoka amin'ny fanadihadiana sy ny fanarahana akaiky momban'ireo vola be 100 tapitrisa euro maro izay voarainy ny banky frantsay io avy amin'ny firenena afrikanina 4 ankehitriny, ireo gazety maro be any ivelany toy ny Le Canard Enchaîné, ny Huffington Post, ny France 24 sy ny sisa. Ny ONG Sherpa ao Frantsa kosa izay tsy ankilan'izay mitory ny banky BNP Paribas momba ity raharaha ity ary ny fomba nahatongavan'ireo vola ireo tany no antony fitoriana. Inona no anjara andraikitra io banky frantsay io amin'izany? Nivoaka avy tamina firenena toa ny Madagasikara, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon ary Sénégal ireo vola be ireo. Vola izay lasa ny fanan'olon-tokana nefa vola be. Izay tsy voazava ny niaviany tao anatin'ny taona vitsy-monja, mazava ho azy fa nivoaka antsokisoky taty Afrika ireo vola ireo. Tsy nandalo toeram-panakalozam-bola ara-dalàna, tsy azo avy amin'ny raharam-barotra ara-dalàna. Ho an'ny Madagasikara manokana, mendrika ikaroam-bally ny fanontaniana hoe iza ary olona toy ny ahoana no manana fahefana amindra vola 10 tapitrisa euro avy aty Madagasikara ho any ivelany tamin'ny taona 20 hatramin'ny 20 io. Maromaro ny heloka azo anenjehana ny tompon'andraikitra nahavita nanao izany, toy ny hoe famotsim-bola, ny fantosirana hetra ary ny fahazahokarena tsy ara-drariny. Efa nanomboka tany amin'ny volana Oktobra 13 sy 20 no vaky ity raharaha ity, nefa tsy nietsika ny fanjakana malagasy. Andrasana amin'ny fitondrana vaovao ny amoaka ny rariny sy ny hitsiny amin'ity raharaha ity. Mazava izany izao fa nandritra ireny vanim-potoana nitolomana sy ny tadiavana fanovana ireny dia nisy ireo namoaka sy namindra vola be antsokisoky tany ivelany. Andrasana ny fivoaran'ny toedrarà. Pejy toe-karenjay hatrany ny atony famatsiana solika teny amin'ny ankamaroan'ireo toby famatsiana solika teto an-drenivohitra. Tsy ny fahalaniny tahiry solika nefa no voalaza fa olana fa tsy nety niakatra ny solika vokatry ny fahasimban'ny pompy raha nambarany Rakotsafy Martin filohan'ny GPG LSS. Efa ho efatrandro izao no nisedra izany olana izany ireo toeram-pamatsiana solika teto an-drenivohitra. Voatery manampy ny tahiriny izy ireo vao niverina tamin'ny laony ny famatsiana solika. Fanadihadiana. Tato anatin'ny efatrandro izay ny fandimbina saika ny arasimba avokoa ny pompy nampiakatra solika amin'ireo tompy dasantsy maro eto an-drenivohitra. Maro noho izany no ny hevitra fa isy indray ny olana momba ny famatsiana solika ka saika ny laharana avokoa ireo tompon-tsolika nanana essence sans plan androany maraina. Ho an'ny teto amin'ity toerana ity, atoandro vao niverina tamin'ny laony ny famatsiana solika. Efa nivezivezy ora maro ireto fiara ireto vao nahita solika. Any eto zao misy farany dia eto indray raha hoe avy amin'ny Makaty. Tsy marina nahirana kely aloha fa izay naleretra tsisy daholo. Be dia be reraka Antananarivo fa tetezina fa zao vao misy eto zao amin'izao ora zao. Hatramin'ny maraina nandeha ny resabe samihafa momba ny olan'ny solika. Tsy nitahiry solika kosa nefa no olana raha nambara ny filohan'ny mpitatana solika tsy miankina fa tsy nety niakatra tsotro izao ny lasantsy no ny olana teo anivon'ny pompy. Tena misy tokoa ny ataoko hoe olana kely amin'izao fotoana izao dia eo anivon'ny lasantsy na ilay ataontsika hoe essence sans plomb. Tao anatin'ny telo efatrandro izay maro ny station zany nanana problema. Ny lasantsy dia misy fa tsy mety miakatra amin'ny pompy izy ireny. Asa nahoana dia miantso mpanamboatra n'ilay pompy dia tonga mpanamboatra pompy dia manamboatra dia vitany dia mandeha tsara dia lasa kelikely fefakatiny izy dia maty indray ilay pompy. Fifandrifian-javatra ve no hoe olana ny ombonan'ny tompon-tsolika rehetra izany androany izany. Ny tatao vovonana vao niveriny tamin'ny laonina tsy kelikely indray ny famatsiana solika teto Antananarivo. Nakana le volume amin'ny tanaty nampida betabetana izy dia niakatra ho azy dia afaka ho azy le. Tampoka ny zava-nitranga androany ary nanakirotana fandaharam-potoana maro ho an'ny mpampiasa fiara ny filarana solika tampoka. Araka ny fanazavana azo amin'ny volana Jona 2024 any ho any vao isy indray ny fiakaran'ny vidy-tsolika.
araka ny fanadihadiana natao sandaina 4,000 ariary ny litatry ny lasante sans plan raha ny vérité de prix mifanaraka amin'ny viditsolika ankehitriny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny viditsolika eto an-toerana ankehitriny. Mbola iverenantsika izay pejy ny toe-karena fa mahakasika kosa ny famatsim-bola izay fa hiditra eo amin'ny pejy politika kosa sika amin'izao fotoana izao. No adiadiana sy natao famitorana teny amin'ny Braony Ratsapitsarana misana ny raharaha adieloka androany Mamy Ravatomanga taoriny ny voan'ny didy tsy ahafahany mivoaka ny Madagasikara. Raha ny fanangonam-baovao natao dia noho ny raharaha andramena sy ny resaka famitsim-bola no antony fiantsoana azy. Tamin'ny ora nahatongavana teny Faravohitra Braony chaîne pénale nefa dia efa tsy tao antoerana intsony ity mpandraharaha ity fanadihadiana. Raha tsy ahivina dia noho ny fangatahany chaîne pénale anti-corruption noho ny raharaha izay mahavororoa ity mpandraharaha ity mba hanakanana azy tsy voanany Madagasikara ateny amin'ny lehibe ny mpampanolalana fitsarana ambony noho ny andohan'ny raharaha. Toraka izany ihany koa ny fampitam-baovao nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Androany no nanomboka ny fanadihadiana nataon'ny chaîne pénale ny Mamy Ravatomanga raha ny fantatra dia ho amin'ny rampitsainy koa no hiakatra fampanohavana ity raharaha ity. Raharaha andramena miampy famotsim-bola no hanenjehana azy amin'izany. Raha ny fanazavana azy dia olona voaroroy noho ny raharaha goavana no mahazo ny tsy fahafahana mivoaka ny Madagasikara araka ny fanazavana. Fa ny zavatra tsy azon'ny olona matetika io interdiction de sortie zany tsy hoe n'importe quelle affaire rehetra dia azo anaovana ny interdiction de sortie fa raha tsy mamoaka an'io zay raha tsy hoe misy affaire correctionnelle na affaire criminelle itsorina azy any ambadimbadika any ka mbola tsy mivoadidy izy mbola tsy mivoaka le raharaha na condamné koa izy amin'izay dia zay zany no tsy amelana azy ivoaka soa andositra izy tsy anatanteraka an'izay sazy atao aminy na koa izy andositra dia mientraver ny investigation ataony mpitsara mpanao famitorana. Raha tsy hivana hatrany dia olona akaiky ny filohan'ny tetezamita teo aloha i Mamy Ravatomanga fifandrifian-javatra sa fiatombohan'ny raharaha mifaningopaka mandeha ihany koa ny resaka samihafa ankehitriny fa mety ho voakasiky ny fanenjehana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina tsy nisy nanamarina izany ny olona akaiky ny filoha teo aloha ity raha nanontaniana tsy mbola nitranga teto amintsika io seho ira io hoy ny fanazavany ny mpampanolalana dia tsy anosy tamin'ity androany ity. Oui, matetika mantsy ataony any ivelany rey zany raha no an'izay izy matetika le hoe extradition nankatahany rey am'izay fa tsy tena zay ataonareo zay. Extradition atao otrotry ndray zao hoe olona efa malaza ratsy efa reconnu any amin'ny tandro zany dia mandosodositra aty amintsika tikatra mandositra sazy mety anitra aminy dia mialokaloka aty amintsika aty dia mangataka izy ny extradition an'le olona zany dia misy procédure rahana koa zany izy io zany hoe mandala any amin'ny procureur any izy aloha ampifantarina le zavatra nataony sy ny zavatra anenjehana azy dia avy eo indray koa izy mbola miakatra aty aminay etikatra ihany koa izy anaovana fanadihadiana tsotsotra ihany koa izy sy ampifantarina notifienay le hoe ianao dia tediavin'ny firenena misy anareo ilaina alefa any aminy. Ho an'ny raharaha eto an-toerana ny fijoroan'ny haute cour de justice no ahafahana mitsara filoham-pirenena na filoham-panjakana teo aloha andrasana fatratra izany ankehitriny. Ny mpandraharaha kosa tahaka ny olom-pirenena rehetra azo enjehana sy tsaraina araka izay raharaha na eloka mahakasika azy. Amin'ny raharaha andramena hatramin'izay saika ireo bata sy tompon'ny sambo hatrany no voasambotra fa ireo tompon'ny vola kosa hafa maina hatrany. Fataorian'ny resabe nandefa niala teto Madagasikara i Andry Rajoelina dia nisy ny fanambarana avy amin'ny tompona andraikitry ny seraseran'ny Mapara nilaza fa eto an-toerana ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ary tsy nivoaka ny Madagasikara. Fa tokony andinika ny ametrahana lalam-panorenana tena mifanandrify amin'ny malagasy amin'izay ny filoham-pirenena lanim-bahoaka hoy ny CRN na ny komity ny fampihavanam-pirenena tsy tokony fototra amin'ny lalam-panorenana izay nampandaniana nandritry ny tetezamita ny filoha ankehitriny mba ahafahany mitondra ny tena fampandrosoana tsy famatotra intsony amin'ny tetezamita sy ireo olona mibody toeranao nanomboka androany ary ny farana rampitso ny dinikasa ataon'ny CRN mikasika ny ametrahana ny fampihavanana tena izy fanadihadiana. Hafa mihitsy ny famakian'ny CRN ny raharam-pirenena ankehitriny ho azy ireo azo ny filoham-pirenena tsara ny mametraka eo ambonin'ny lalam-panorenana misy ankehitriny io ny tombotsoa-pirenena. Io lalam-panorenana io izay nazahoana fanakianana maro ary tsy ekeny ny rehetra ihany koa. Betsaka ny teritery manjo ny filoham-perinasa vokatry ny lalàna izay notefena ho an'ny mpitondra ny tetezamita hoy izy ireo ka izay no mbola ahafahany ireo olona tetezamita mibody toerana ankehitriny. Nanao lalam-panorenana sika lalam-panorenana ho an'ny mpitondra tamin'ny
tetezamita io no mahatonga asika io ary zay no mahatonga ny sereny hoe raha ohatra ka lalam-pandrena natao taloha teto sy ny korotan'oatra zao asika dia nanome sosikevitra ny sereny aza mijerany io lalam-pandrenan'io fa raha io no atao sika eto so tafavoaka asika dia mitena hitan'ny président lana amin'izao fotoana zao omenanao ny fahefana tendreo ny premier ministre fa aza mijerany zany lalam-pandrenana zany satria lalam-pandrenana tsy ekeny comité terrorisme voaka malagasy. Mahalona izany dia ny fitsinjaram-pahefana teny izy no tokony apetraka ary voizina amin'ny lalam-pandrenana vaovao izany izay vao ora fetina. Ny filoham-pirenena voafidy amin'izao fotoana zao dia hoe anao an'io réconciliation io toy izay hoe ampianay ianao monsieur le président amin'izany réconciliation raha ohatra ka ho apetraka ao anim-pazakana tena izy io sereny io ary ny président Zafa no mitarika azy satria izy no mahafantatra an'io. Maro kosa nefa no mihevitra ankehitriny fa tsy tokony ho any amin'ny lalam-pandrenana intsony ny adievitra io lalam-pandrenana io izay ahitana ihany koa arofanina maro samihafa mame ny filoham-pirenena tsy hihoatra ny tokony ho anjara asany ho an'ny valalabe mandry saika ny toe-tsain'ny mpanao politika sy ny fitiavan-tseza sy ny resa-bolatrany no averimberina ny rehetra fa olany fampandrosoana ny Madagasikara. Ivadika pejy afa-kosa indray isika efa mahenika ny faritany enina ankehitriny ny taratasin'ny fiarana ny carte grise biometrika amin'ny endriny vaovao. Ny fiara mitondra ny laharana 6600 TBB no miakatra noho ny santatra izany teto Andrenivohitra vitsy anefa no mahalala ny fisian'ity carte grise amin'ny endriny vaovao ity entina indrindra ampianana ny fanaovana osika nefa ampiasana ity carte grise ity fanadihatiana hoentin'ny Kaetan Andriatsilavo. Olana sitrain'ireo manana fiara matetika ny taratasy osoka ataon'ireo pisoloky. Nanomboka ny volana novambra lasa teo niova endrika ny carte grise ny fiara. Vitsy anefa ireo mahafantatra izany. Misy ihany koa ireo mahafantatra fa minitsy manova izany noho ny antony maro samihafa. Efa fantapantatra izy doa za mbola tsy nampiasa satria mbola taloha carte grise zao. Fa raha izany tena marina hoe irovana amin'ny alatra fiara saosy zany tena rovana azy. Hoe le mpangalatra tômôbila ny revana biometrika. Etsy ankilany, mbola vitsy palala ity endrika vaovao ny taratasin'ny fiara ity, na dia efa tamin'ny 12 novambra 2024 aza no ny atombohany. Mbola vitsy ihany koa ireo nampiasa izany noho ny sarany tsy maintsy aloha izay voalaza fa lafolafo kokoa. Mbola tsy misy ny olana mahakasika izany, raha ny nambarany ity mpamily iray ity. Hatramin'izao loatra tsy dia mbola misy problème satria tsy dia mbola be dia be ilay izy. Vao mbola manomboka zao mametraka azy ny centre matriculateur dia mbola tsy dia tena betsaka izy zany zao. Zay ny zava-misy zany amin'izao hoe tsy maintsy manara-penitra dia tsy maintsy iny aloha zany iny biometrika no misy dia tsy maintsy zay natao. Efa tafiakatra 27 ny fiara nitondra ny laharana TBC amin'izao fotoana izao. Nahatratra 579 sy iray alina kosa ireo fiara voasoratra fa niditra teto Andrenivohitra nandritry ny taona 2024. Nahatratra 770 sy 4 sy 4 alina ny mutation ka ny volana Marsa sy ny volana Jolay no tena nahitana betsaka indrindra tamin'izany. Ny marika TBA sy ny TBB no navoaka ary nahatratra 770 sy iray alina izany nandritry ny taona 13 sy 4. Ny toy ny rarabomba kosa no anizatsika ny fampalalam-baovao efa ray volana sy tapany izao taoriny ny fianiana ny filoha era Rajaonarimampiana no nifandimby ny asa fampiororonina. Na dia andrasan'ny olom-pirenena fatratra izany fivoaran'ny fanadihadiana mahakasika izany, tsy misy mangirana hatramin'izao fotoana izao ny fanadihadiana mahakasika ny rarabomba sy grenade hita teto sy teroa manana ny heviny mahakasika izany. Ny avy eo anivo ny KMF Knoe sy ny miaramila manambonina iray. Nandriana Rajaonson no mitatitra aminao ny mahakasika izay fanadihadiana izay. Asa fampiororona hatramin'ny androany ny sabotsy teo no farany teny Ambatobe. Intelo izay ny mpitandron'ny filaminana no tsy maintsy nanapoaka ireny bomba ireny. Miteraka resabe ary tsy mampandrimandry ny mpiaramonina ireny tranga ireny na dia mbola lavitry ny fampiororona mpitranga any ivelany aza ny eto amintsika. Efa nisy ny ainana fohy. Manainga ny tompona ndraikitra anafaingana ny famahana ny olana io ny KMF Knoe. Manoloana ny zava-misy ankehitriny ny fiparitana ny bomba etseroa izay miteraka fisavorovoroana sy korontana ho an'ny saim-bahoaka dia izay KMF Knoe dia manao antsoavo ny tompona ndraikitra ara-politika isatsokajana mba tena iroso tokoa amin'ny hoe
fikatsahana ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Dia amin'izao fotoana izao 2 volana zay no nahavitany ny fifidianana. 2 volana ihany koa zay no nanaovan'ny filohan'ny repoblika ny fianianana ary nanomezany toky fa hikatsaka izay hampandroso ny firenena malagasy izy ary ataony vain-dohan-draharaha ny fampihavana-pirenena. Dia manao antsoavy izahay mitodika aminy hoe raiso ny andraikitra Andriamatofiloha. Manana ny fitaovana ampy-tsara hanaovana ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana, hoy kosa ny manamboninaitry ny tafika mena misotro ronono na taninay androany. Tsy mitovy kosa ny fanatanterahana fanadihadiana amin'ny tranga tahaka ireny sy ny raharaha tsotsotra kokoa raha ny fanazavany. Lasa nieritreritra ny olona satria tadidika tsara nisy hoe zavatra napoaka tamin'ny mbola président Rajoelina le teny amin'ny Mare Masay dia ohatran'ny vetivety dia hita le olona. Dia manina amin'izao fotoana izao izay heveriko fa efa mpamanana ny fitaovana araka ny tokony ho izy zareo mpanao fanadihadiana dia zay ngamba mety malasa ny eritreritry ny olona hoe amena fitaovana izy ko maninona ny kanefa na zany na tsy zany io tsy hitovy daholo ny fanadihadiana. Tsy hoe satria hita tanatiny zareo ohatra zao nisy reny le hoe vonon'olona reny misy tena vetivety tonga dia hita fa misy mahatratra vao hita. Manahy mihitsy ity manamboninahitra ity. Efa nisahana ny andraiky ny ministry ny folo alin-dahy teo aloha ity fa mety hiafara amin'ny fikatoanan'ny fanadihadiana tahaka izay efa mahazatra. Hatramin'ireny raharaha tsy mandrava ireny ny bomba sy ny grenady efa nesy tao anatin'ny 2 volana sy tapany izay. Na izany aza tsy mahagaga raha milona ny fanadihadiana noho ny mahasaro-pady ny raharaha ny fanazavany. Aleo lavitra misy fitenenana izay miteny hoe aleo lavitra mamotsitra olona meloka toy izay manameloka olona marina. Azonao ka zay mahatonga aleo azy tsy azo rotorotono io zavatra io. Tsika dia velany mety hoe mijery dia efa maninona ny ela loatra fa zay ohatra zay fotsiny teniko aminao hoe aleo mamotsitra olona meloka toy izay managatra olona marina. Araka ny loharanom-baovao iray mitoetra ny famitorana momba ireny raharaha ireny ankehitriny ary mitsitapitapy ny fakana ambavany sy ny fiainona ireo olona iverina fa voakasika izany na vavolombelona momba izany. Tsy mbola nisy ihany koa ny tambony ara-bola natokana omena ireo izay manome vaovao ka ahafahana misambotra ireo tompon'antoka tamin'ireny tahaka izay anatao tamin'ny raharaha Remenabila. Pejin'ny fampianarana ambaratonga ambony vaovao avy any amin'ny faritra nodoran'ny andiana mpianatra maromaro ny trano ny sampandraharaha misana ny fizarana trano ho an'ny mpianatra na ny servisy koa eo anivo ny oniversite ny Mahajanga Omaly. Nitatitra ny zava-misy tany an-toerana tamin'ny alalan'ny Antsoatarby ny sekretera jeneraly ny oniversite ny Mahajanga raha itsika avetrany izany. Tamin'ny asabotsy alina teo moa zany misy andiana mpianatra zany nandoro ny servisy koum ny servisy izay mitantana fizarana trano aty amin'ny université ny Mahajanga ka misy zany andian'olona moa mazava ho azy tsy mankasitraka an'izay fiverenany fampianarana eto amin'ny Mahajanga eto. Danga satria tapaka tamin'ny asabotsy teo moa zany ny fanomezana fampianarana ao amin'ny faculté des sciences ka dia hoentina anoherana an'izay zany dia tonga zany misy andiana mpianatra maromaro mitarika namana nandeha nandoro ny service com sy namotika tranon'ny sécurité zany hoe gardien zany any université. Tiako zany mbola manamafety zany fa tamin'ny alakamisy lasa teo tokony tamin'ny 3 ora maraina dia nisy koa zany andiana mpianatra nandoro chalet. Izahay ato amin'ny université ny Mahajanga zany dia mametraka foana zany fa ireo izay misandoka ho ray aman-dren'ny mpianatra izay tsy manan-danaka akory zany ato anatin'ny université ny Mahajanga tokony andraikitra miaraka amin'ireo mpianatra gréviste nanao an'ireny acte reny satria misy olona moa zany milaza fa hoe ray aman-dren'ny mpianatra kanefa tsy manan-danaka akory mianatra anatin'ny université ny Mahajanga. Androany efa nametraka fitarainana ny université sy ireo mpiasa potika trano nisy ihany koa ny antso nataon'ny filohan'ny université Rapesa Zafera Antoine ireo tompon'andraikitra isantsokajy ny jerena akaiky izao fanakorontanana izao.
fa mbola eo amin'izay pejiny fampianaran'izay hatrany misy fitombony hatrany amin'ny 3 sy 900 any nisan'ireo mpianatra mandray anjara amin'ny fanadinam-panjakana CEPE raha oharina tamin'ny taondasa raha ny antotanisy voaray ny Sisco hatreto. Tsy mbola fantatra kosa ny tena isan'ireo nisoratra anarana raha tsy tapitra ny fisoratana anarana. Ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana izay somary nihisatra tamin'ity taom-pianarana ity raha ampitahaina tamin'ny taondasa fanadihadiana hoentin'ny Izo Rakotondrina. Misy fiakarana isan'ireo mpandray anjara amin'ny fanadinam-panjakana CPE sy BPC amin'ny taom-pianarana 13 sy 20 14 sy 20 ity ho an'ny eto amin'ny Sisco Antananarivo. Ho an'ny CPE nisy 7 sy 700 sy 7 sy 2 alina ireo mpandray anjara tamin'ny taondasy, 2 sy 700 sy 7 sy 2 alina kosa ny vinavina amin'ity taona ity. Betsaka kosa ny elanelana raha ho an'ny fanadinana BPC nahitana mpiadina 700 sy 7 sy 2 alina tamin'ny taondasy ary maharitratra ny amin'ny 1 sy 700 sy 7 sy 2 alina kosa ireo mety hisoratra anarana raha ny izy azo avy amin'ny resikolo maro misy eto. Raha oharina tamin'ny taona zany ny vinavina amin'ity taona ity mitombo eo amin'ny 263 3 sy 400 euro zany ny mpiadina amin'ny CEPE. Aza zany mitombo misy ihany koa tamin'ity taona ity ny amin'ny BPC ary raha ohatra moa zany ny vinavina no iangana dia mitombo any amin'ny 3 sy 700 sy 2 2723 ano zany misoratra anarana amin'ny BPC amin'ity taona. Ka eto dia fa manentana ny ray aman-dreny zany manentana ny talentseko ihany koa tsy varim-bariana. Ikatona tanteraka amin'ny 14 volana martsa ho avy izao ny fanoratana anarana ho an'ny CPE. 12 andro sisa no anana ny sekoly mba anoratana ny anaran'ireo mpianatra hiatrika ity fanadinana ity. Efa nanomboka tamin'ny 17 ny volana febroary kosa ary tsy farina raha tsy amin'ny 15 aprily ho avy izao. No amafisy ny tompona andraikitra fa memem-pona avokoa ny fanoratana anarana amin'ireo fanadinam-panjakana roa ireo. Mahakasika an'izay sara-pisoratana anarana izay moa dia tsara manamarika fa hatramin'izay ka hatramin'izao ny fanjakana tsy nanisy an'izay sara-pisoratana anarana izay ho an'ny CEPE sy ny BPC eto amintsika. Misy fitoerana fisoratana anarana maromaro eto an-drenivohitra ho an'ny fanadinana CEPE. Manana 10 andro izany hoe hatramin'ny 14 martsa ho avy izao na ireo kandida avy amin'ny sekoly mpanjakana na ireo kandida tsy miankina hisoratra anarana anala CEPE. Ho an'ny BPC kosa efa nahitana fiakarany 13 sy 720 sahady ny isan'ny mpiadina hiatrika izany ankehitriny raha toa ka tsy farina raha tsy amin'ny 15 aprily ny fisoratana anarana amin'izany. Iverenantsika kosa ny pejiny toe-karena raha toa ka ny enina hatrany amin'ny 700 ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara hatramin'ny taona 7 sy 2000 efa manomboka miverina tsikelikely zany amin'izao fotoana izao. Famatsim-bola mitetina hatrany amin'ny 570 tapitrisa dolary natolotry ny banky iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara. Vao tamin'ny herinandro iny ihany koa nanolotra vola mitetina 100 tapitrisa ienina ny fanjakana sinoa. Famatsim-bola izay tsy averina sitraka Ravony Arsan. Tetikasa roa lehibe no tohanana amin'ny alalan'ny famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Hoentina hiatrehana ny fampitsakafo ny 520 tapitrisa dolary amin'ny famatsim-bola mitetina 570 tapitrisa dolary avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Isan'ireo faritra voakasika amin'izany ny faritra Matsiatra Ambony, Itasy ary Vakinakaratra. Hiadiana amin'ny Valala kosa ny 10 tapitrisa dolara ambiny amin'ny famatsim-bola io. Tsy ny banky iraisam-pirenena ihany no nanolotra famatsim-bola ny Madagasikara tamin'ity taona ity. Isan'ireo firenena manohana ara-bola ny Madagasikara ihany koa i Chine. Famatsim-bola mitetina 100 tapitrisa ienina RMB no azon'ny Madagasikara tamin'ny herinandro iny. Famatsim-bola izay tsy avery ny fanjakana malagasy. Raha mikasika ity vola ity indray dia ny sehatry ny fambolena, ny angovo, ny fitaterana ary ny varotra ny iopanany. Arak'izany efa manomboka miverina tsikelikely ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara amin'izao raha nienatra amin'ny 700 zany tamin'ny taona 7 sy 2000. Mbola niaratsy hatrany io antotanisy io ny taona 12 sy 2000 satria tsy nisy afa-tsy niatsasaky ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara tamin'ny 7 sy 2000 no azony tamin'ny taona 12 sy 2000. Raha ny antotanisy ny sehatry ny fahasalamana no mitana ny lohalaharana amin'ireo sehatra mahazo famatsim-bola avy any ivelany. Amin'ireo firenena maneran-tany, i Frantsa sy États-Unis aloha hatreto no mamatsy vola be indrindra ny Madagasikara. Avy amin'ireo firenena roa ireo avokoa mantsy ny 70 isanjato ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara teo anelanelany taona 7 sy 2000 ka hatramin'ny 12 sy 2000.
fanatedina manokana no tanterahany Gaetan Andriatsilavo kosa anonizantsika ny fampahalalam-baovao karazana asa iray nipoitra tao anatin'ny taona vitsy fanosorana verni amin'ny tanana sy tongotra eny amoron-dalana mahatratra 10 hatramin'ny 20 isan'andro ny vehivavy manantona ny iray amin'izy ireny raha ny fanadihadiana natao malalaka. Io tsena ny haingom-batana io ary mahasarika hatramin'ny vahiny teratany vahiny mpirahavavy no tonga eto Madagasikara ny zoma 20 febroary farany teo nanome traikefa ho an'ny tanora malagasy eo amin'ny sehatra ny fiaingona sy ny lamody ary ny hira fanadihadiana. Ety amoron-dalana isika 500 hatramin'ny 500 ariary dia afaka misafidy sary tiana atao amin'ny angofo na ny lokon'ny verni ahositra ny amin'ny andriambavilanitra. Minitra vitsy vita no tongotra sy ny tanana, ny tsy fananana fotoana, ny tsy fananana karazana verni fa indrindra ny fisian'ireto olona ireto izay efa tena zatra ary afaka miangaly tsara ny fanosorana verni no antony izany. Ny any an-trano aloha tsy vita mihitsy ny amin'le tsy dia manam-potoana fa le mankety zany izy vetivety kely sady mahafapo tsara ny fanaovany zareo an'le izy tsy misy misolitika fa mety tsara. Zareo manana création hafa mihitsiny dia chaque fois ianao mandeha eto dia miova foana ny zavatra ataony dia mahafapo izay ataony ohatry ny hoe ankasitrahana tianao foana. Tsy ny vehivavy ihany akory no manana talenta amin'ny fanaingonany ho. Misy ihany koa ny lehilahy nianatra manokana na efa manana traikefa amin'izany. Ny eto amin'ny 67 hektara ohatra, lehilahy avokoa ireo mpanositra verni ireo. Tsy tena nandalina loatra ity asa ity nefa izy ireo, nefa hita ihany koa fa tsy mena mitaha amin'ny vehivavy amin'ny fikaliana ny asa atao. Ianarana ihany zany aloha le hoe manao base aloha ny ansorana verni. Fa rehefa vita zany le base dia mandeha amin'izay ny verni. Izay fotsiny ny ianaran'ny olona. Fa ny décoration mandeha ho azy. Afaka mividy an'ity décoration ity le olona raha ohatry izy ka tsy akasarotra. Dia raha manositra eto aminay izy dia afaka ataonay 5000 zao mipety main d'œuvre raha transparent tsotra ny finition fa raha ty fixateur ty ny finition dia 7500. Za zao efa taona nanaovako an'io tsy eny andohana analakely ka hatramin'ny Mahamasina dia zao mitoy aty zao. Matsikaiky aza araka ny fitantaran'ny mponina ety amin'ny manodidina fa betsaka kokoa ny manatona ny lehilahy manositra verni noho ny vehivavy. Ny tsena ny haingo eto amintsika izay hita fa mbola midadasika ary azo ivelarana tsara. Tonga eto Madagasikara ohatra ny groupe major, teratany vahiny mpihira, mpilalao sary mihetsika ary koa mpikarakarana bika aman'endrika izara traikefa ho an'ny vehivavy malagasy. Ankoatr'izay, anao asa fanasoavana ireo ankizy sahirana izy mirahavavy ireto, ampianatra azy ireny ny fomba fiaingo sy ny famoronana asa tanana, hoenty mampidi-bola ihany koa. Atomboka eto Antananarivo renivohitra izany. Ny zoma 20 febroary lasa teo izy ireto no tonga teto Madagasikara ary anatanteraka hetsika maro eny amin'ny sehatra ny fiaingonana ihany koa. Pejy ny fanatanjahantena kosa anonizantsika ny fampahalalam-baovao hitondra ainga vaovao ho an'ny tontolon'ny golf eto Madagasikara i David Johnson andrareziny ity taranja ity. Ny sehatry ny famoronana sy ny fanohanana amin'ny fananganana kianjan'ny golf no tanjony amin'izao diany eto Madagasikara izao fanadihadiana. Tonga eto Madagasikara i David Johnson andrarezin'ny golf eran-tany ka hitondra ny fanatsarana eo amin'ny fotodrafitrasa sy hijery ireo kianjan'ny golf efa misy eto amintsika ny tenany ary hijery fotony ihany koa izay azo anapina sy anaovana kianja vaovao ny tenany ao anatin'izao diany izao. Io moa zany le iraka ty tena karazana ambassadeur amin'ny golf international avy any Saint-Andrews. Ny Saint-Andrews moa zany fatareo fa io tena anisan'ny manao ny lalàna ny golf eran'izao tontolo izao ary ny antony mahatonga ny io ty ambassadeur anankiray ho avy aty zany dia ahafahantsika développer ny golf eto Madagasikara. Ny antony natongavany dia satria nitsangana ny fédération malagasy ny golf, nananganana ny fédération malagasy ny golf dia ny image ny golf moa amin'izao dia hoe olona angetroka ihany ny afaka manao golf, olona mahitahita sy manana ny maizy azy zany fa ny tanjonay eo amin'ny fédération malagasy ny golf zany dia hidémocratiser ny golf ary zay koa ny tanjony ny golf international zany hoe le PGA zany le ho avy atyreo anampy an'ny Madagasikara hidévelopper ny golf. Inona ny antony voalohany indrindra aloha
Ny golf zany dia ho lasa sport olympique zao amin'ny 2016 izy dia efa misy démonstration dia efa manomana amin'izay zany tsika malagasy zao joueur afaka hiditra anao an'izany jeux olympique zany ka ny ankizy aloha no tena tanjonay zany manomana ny ankizy zay afaka anao jeux olympique amin'ny 2016 dia agamany amin'ny 2020. Betsaka araka izany ny fanantenana ho antsika eto Madagasikara amin'ny fampitomboana indray ny kianja ilalaovana ho an'ny tontolon'ny golf satria dia betsaka ny fanambina petraky David Johnson amin'ny ametrahana azy ity ho isan'ny anaraka ny sehatra iraisam-pirenena izany. Raha ny fantatra mantsy atreto dia tsy manana afa-tsy ny eny malaza isika eto Analamanga satria dia hitondra ainga avao ho an'ny mpilalao indray David Johnson amin'izao diany eto Madagasikara izao. Eo amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany Yamada Ireriany no kandida ho filohan'ny federasion'ny baolina kitra Andiby azy araka ny vaovao fantatra androany atoandro tsy niraisin'ny komity misahana izany ny firotsahako fidiny Max Fabien Andrianirina no ny tsy fahatombana ny antoataratasy mahakasika izany 2020 kosa ireo mirotsaka ho fidina mpikambana amin'ny komity mpanatanteraka hitondra fanatsarana tahaka ny ahoana tsy fiovan'ny filohan'ny federasionna ny baolina kitra malagasy izay isan'ny mitanany rambony aty Afrika tato anatin'ny taona maro ny fandimby izao. Fa eo amin'ny pejy kolontsaina kosa indray horonan-tsary manodidina ny 50 eo no voarain'ireo mpikarakara amin'ny fananana horonan-tsary fohy eto Madagasikara na ny rencontre du film court miditra amin'ny andiany fahasivy ity fananana ity ary tapitra androany ny farafisoratana anarana amin'ny fahasivy ka hatramin'ny 17 ny volana May ho avy izao kosa no ifananan'ireo horonan-tsary voafidy ireo Sorakotondrina. Ny tombo ireo mpanatotosa horonan-tsary mihetsika fohy tamin'ity taona ity raha ampitahaina tamin'ny taondasy. Tato anatin'ny enim-bolana manodidina ny 50 eo ny horonan-tsary fohy voarain'ny mpikarakara. Ny faran'androany ny fisoratana anarana sy fanaterana ireo horonan-tsary raha efa nisokatra tamin'ny septambra 2024. Ie, ny avy amin'ny rencontre du film court aloha sahiviko fa ny sivy hatramin'ny 10 volana May ho avy izao eto Antananarivo sany amin'ny toerana maromaro. Araka ny fahafantarantsika dia misy ny fifaninanana ao anatin'izy io efa nisokatra tamin'ny septembre 2013 teo ny fisoratana anarana ho an'izay rehetra te handray anjara amin'ny fifaninanana dia tapitra androany alatsinainy tamin'ny 9 teo ny fisoratana anarana sy ny fametrahana an'ireo horonan-tsary. Tsy latsaky ny iray minitra sy sasany ary tsy mihoatra ny 30 minitra ny horonan-tsary iray. Maimam-poana ny fandraisana anjara ary tsy voafetra ny tantarana famoronana atao. Ny fanaovana dokam-barotra ihany no tsy azo atao. Ahitana sokajy telo ny horonan-tsary mifaninana, ao ny horonan-tsary fanadihadiana na ny documentaire, ao ny sary miaina na ny animation ary farany ny famoronana na ny fiction. Alohan'ny idirana amin'ny tena fifaninanana, misy ny fijerena ireo horonan-tsary ka ho safidiny ny mpitsara izay mendrika hifaninana amin'ny volana May. Dia misy aloha ny fatinara voalohany amin'ny présélection izay ataona jury professionnel avy eto Madagasikara dia jerena daholo anatin'izany ny hatsaran'ny sary, ny hatsaran'ny feo, ny hatsaran'ny tantara, ny scénario hoe mitombona ve ilay izy tsy mitombona, misy zavatra azo raisina ve original ve ilay izy, miavaka ve ilay izy, misy tantara ve, misy fomba fijery ve ao anatiny sa hoe zavatra natao petatokona natao copier-coller amina tantara fotsiny ilay izy. Amin'ny alakamisy ho avy izao no fantatra ireo horonan-tsary 20 andray anjara samy hotolorana fankasitrahana na ny Zébut d'or avokoa ny voalohany amin'ny sokajy telo. Isy ihany koa ny fampiofanana anivelany ho azy ireo amin'ny tontolo fanatotosana horonan-tsary. Tahaka ny mahazatra teny maresaka avy any ivelany no amaranantsika ny fampahalalam-baovao orinasa Alemana sy Nurse Domino Entertainment no nahazo ny diplôma ny Guinness taona 2024 tamin'ny fahaizana mandamina domino miisa 7 alina sy 2 hetsy isan'ny avaka sy naharesy lahatra ny mpitsara ny fametrahan'ireo domino miisa 7 sy 7 alina ka baolina iray no ahavitana mampianjera ny sisa rehetra. Iangrakotarso no mitatitra aminao ny mahakasika izay fanadihadiana izay. Miavaka ny lalao tamin'ity indray mandeha ity nomena endrika piramida égyptienne ny sarin'ny Psay ary ny fisotrony tantaran'ny Titanic ireto domino ireto.
toy ireny oronan-tsary fo ireny mihitsy tao anatin'ny 10 minitra. Orinasa allemand Sinners Domino Entertainment no nahazo ny diplôma Guinness tamin'ity fampiasana domino miisa 7 alina sy 2 hetsy ity. Domino miisa 8 sy 9 hetsy no isan'ireto mitandahatra mifanakaiky ary melanelany tsasaka santimetatra ary nomena endrika spirale mifampitohitohy. Endrika iray nasarika ampy-tsara tamin'ireo endrika rehetra nampiratiana. Boulina kely iray no nampiasaina mba ampienjerana ny domino eo amin'ny afovoany ary mampienjera ny sisy rehetra. 7 andro ny lany tamin'ny fandaniana ireto domino ireto na nelanelana izany na mifametrahana ireo loko samihafa. Kilalao efa matipaika ny an'izy 12 mianadapi-karakara sady malina ny mandreny feon'ny iray mianjero amin'ny akaikiny. Mitazana azy avy lavitra ihany koa toy ny mahita jiro mitsilopiloko mandeha amin'ny herinaratra. Manakaiky ny domino manana endrika spirale, domino fotsy sy mena ihany koa no atao efajoro. Milahatra tahaka izay ary miaraka mianjera amin'ireto aloha ireto. Endrika maro no nampiratiana manoloana amin'ny tsara ny Guinness. Samy manana ny loko sy ny soratra ary ny sarisaritiana avokoa ny tsirairay eto. Nampiasaina avokoa eteto ny fiara, ny satroka ampienjerana ny domino voalohany amin'ireto domino ary dia tapitra manaraka ny sisa. Saika mandinina ny 3 hetsy hatramin'ny 10 hetsy avokoa ny totaly ny domino nampiasaina. Adisoana kely fotsiny dia manimba ny rehetra. Kilalao izay azo tanterahana tsara eto amintsika sady fampiasan-tsaina no mahafinaritra maso. Raha jerena lavitra toy ireny jeu de lumière ireny. Tsy misy herinaratra velively ny fitaovana ampiasaina eto fa domino alahatra irery ihany ny ampy kilalao. Anarivony ireo mpijery liana amin'ity zava-bita miavaka eran-tany ity. Tsy misy antony manokana nanaovana izany afa-tsy ny ahazoana ny diplôma Guinness taona 2014 fotsiny. Isan'ny hevitra novoizina koa no hoe mifampiankina ny zavatra rehetra ary tokony fampitsinjo ny mpiara-monina mba ahafahana miara-mandroso araka ny fanazavan'ny tompony andraikitry ny orinasa izay nanontanian'ny mpanao gazety momba ny tena tiana atao amin'ity resaka domino ity. Dia iny faiza mandahatra domino hafakely iny ihany koa no entina manakatona ny fampahalamba-bao tamin'ity hariva ity. Isaora ianao nanaraka ny hatramin'ny farany mamay fotoananao indray ao anatin'ny fampahalamba-bao raha pitso amin'ny iray ory. Veloma tompoko. Asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao.